Manao na daholo indray nareo hiaraka andeha hijery fety karantsika androany a dia toy ny fombafomban zareo a dia vao miditra vavahady ianao a dia hosorana ody etitra sao mangetrotra mandritra ny fety ka noho izany a dia tsy maintsy mihosotra ny zavatra iny nareo androany dia andao ary fa mety hahasoanao ary mety tsy hampiasa sainanao ihany koa ity fanadihadiana ity. Dia mandra-piandro fety dia nisidina kely tamin'ny sevoaly de bois kely lo dia mova tsy fanina ny ampanapa ny anta ny ala teo ambony sevoaly de bois à gauche à droite patsi patsa toy ny isan'andro a dia mipendapendana molamola manao anty zavatra rehetra rehetra ty ry anta nefa tsy mahazaka rytma akory a rehefa raikitra ny tena raikitra. Mama tsisy hoe beauté sy any izany tsao fa mipotra ny naturel tsisy filtre. Mbola aiza ny azanao ry anta, mbola aiza raikitra aza ny bapampa ohatran'ny rehefa madihany rehefa ny kolera fotsiny mio. Dia toy ny isan'andro a mampalahelo fa tsy mahita raha lava. Ondeo tsy mahita